Lavana malala mpifaliana nozotsika miainy ten'Andriamanitra indray amin'ity alakamisy masina ity. Fotoana izay tsy olovana tokoa ny fandraisana fanasana tompo farany arahan Jesosy ireo mpianana. Kanefa koa andraisanao ny sitrapo ny teniny mba hiainanao miam'izay ambara mofinaina ho antsika. Ho aminareo izay olo mifidy araka amin'ny fahalalana rahateo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamasinana amin'ny fanahy, ho amin'ny fanarahana sy famafazana rahan Jesosy Kristy, ampitomboina ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Alakamisy 17 aprily 2022 ranjenantsika ny hevitra hoe velona ny tompo. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitra ny iderako ny teniny, Jehovah ny iderako ny teniny, Andriamanitra ny tokiko ka tsy mba tahotra aho. Inona nataony olona amiko? Nivaha taminao Andriamanitra dia anaty fanampisaorana ho anao, fa efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao. Eny, nanavaka ny tongotra ianao mba tsy ho solafaka. Andehanako anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavany velona. Amen. Miantsoanao maiasahoany firenena eto izay rehetra azonao atao hiantrao rehefa te maonena milanao anaso ho fanilotoko tsy tarikeo ano milanierinao sy ny fitiavanao bahanary nindray izay tsy mety atriza Jesu tompono miantsoanao ampitraka ireo izay mandahy debitebisanandro isanandro izao no mandreraka fo sy fanahy milatoky aminao azavana vaovao aza elahianao mitorio teny so mampifalifaly fo Jesu mampianome le fiadanambe Injetu izahar famanuna ilay atsonao ianao no pitarika tena mahar aminyasaka sana atao mavita mazoto aminy asaso azakiry mijoro wanirena manao matonya velumanao sasamiandrianao tinusindrasana ivavaka isika. Ry Jehovah Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra tsy to mahay zavatra rehetra ianao, ka mahay mampiaiky ny olona ny famonjena ataonao no ny serinao. Koa midera sy mankalaza anarinao masina izay Tompo, manome voninahitra anao marak'izay, mivavaka aminao. Tompo, manona ny fahalemenay izay, dia matsiaro ny tenanay izay, ka mangataka amin'ny famondram-ponao, mamondrafo amin'ny ary mamelany elikay. Hafao izay. Feno fananao masina izay anazavanay, ny fanambarany teninao izay vakina aminay, amantarinay ny sitrapon'Andriamanitra, fa Andriamanitra velona ianao. Naran'i Jesosy Kristy no angatanay izany mivavaka izany. Amen. Ravana malala ny ofinainao antsika amin'ity tia, dia izay voalahatra ao filazantsara ny soratan'i Matteo. Matteo 9:20, ny 7:70 ka hatramin'ny 9:50. Mivaky toy izao ny naran'i Jesosy. Ary mbola niteny Jesosy indro avy Jodasy, izay isany 12 mba mivahoaka betsaka niaraka taminy, nitondra sabatra sy langilangy,
ny raha ny olom-pisorona sy ny olona ary namatika azy nanome famantarana ny olona ka nanao hoe zay oroako no izy samboly izy ary niaraka tamin'izay dia nanatina an' Jesosy izy ka nanao hoe finaritra raby dia nanoroka azy fa hoy Jesosy tamin'ny resaka izy atao izay nalehanao eto dia nanatina ny olona ka nisambotra an' Jesosy ary nitana azy ary indro ny anankiray tamin'izay nomba an' Jesosy nanindra ny tanany dia nanatsoaka ny sabany ka nikapany mpanompo ny mpisorona be ary naafaka ny sofiny fa hoy Jesosy taminy ampidiry amin'ny trano ny sabatra ao fa izay rehetra mandray sabatra no vonoina amin'ny sabatra ary ataonao fa tsy mahazo mangataka amin'ny raika aho dia aniraka anjely tsiombo 12 legiona ho ety amiko izy ankehitriny raha izany dia atao ahoana no hatanteraka ny soatra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tombo izany ary tamin'izany io ry izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe mivoaka mitondra sabatra sy langilangy sabatra toy ny sambotra jiolava ianareo isan'andro dia mipetraka na mpianatra teo ankianjan'ny tempolo aho nefa tsy nisambotra ianareo fa izany rehetra izany dia tonga mba tanteraka ny voasoratra ny mpaminany ary tamin'izany dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Ray ao malala ho aminao ny fiadanana nofinaina novakina tamintsika teo raha nakasintsika Matthieu 7:7-10 tantara no raketin'ny Matthieu nisamborana an' Jesosy Kristy tsapa sy hita tamin'izany fa i Jesosy tompo dia mahafantatra tsara ny toetran'olona zany rehefa Jesosy tompo io dia mahafantatra tsara ny toetran'ny olona resaka izy ataovy izay nalehanao eto 10 na dia samy hafa aza ny fihetsika sehon'ny Jodasy izay tena antondiany dia fantatra Jesosy tsara zany fantany ny mpandainga sy mipetsara velatsy fantany ny tena namana sy mipamadika aiza amin'ireo no misy anao fa Jesosy tompo ry havana dia mandresy ny heritrretra ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao 1:12 tsy vahaolana novinavina ny heritrretra tsy olona ny fahavalontsika fa ny devoly sy miaramila ny anjarantsika dia nijoro vavimbelona nitory fiadanana nitory fihavanana na dia amin'izay mpanenjika sy mpakalantsika azy mpitory fiadanana isika tadedeo izany ry havana Jesosy tompo manaiky tsy misy fipetra ny soratra masina zany keo ry havana nitazany io maro etra zavatra sarotra ny ainan' Jesosy ny fisian'ny mpianatra namady ireo mpisambotra sy izay mbola hitranga amin'ny lalany azo fijaliana ny eken'i Jesosy zany satria voasoratra ho fanatanterahana ny famonjenantsika sady manaiky tsy misy fipetra izay voasoratra Jesosy mampatsiara antsika izay voalaza amin'ny mpaminany ny ekeny ampitiavana ny azo fijaliana i Jesosy tompo miatrika samireri ny sarotra ary tamin'izany dia nantao azy mpianatra rehetra ka nandositra ho ny 15 fantatra fa nahary petera izay milokaloka tsy andao an' Jesosy mihitsy azy dia tsy vitany hoe miala lavidavitra fa tena nilaza fa tsy mahalala an' Jesosy mihitsy aza kivina toy irery azy Jesosy eoatra ry havana malala tena natao fandinihan-tentsika ny amin'izay nanjoan'i Jesosy mba mijenanao sainy tsara zany azonao koa aneon'ny voninahitr'Andriamanitra ny fiainanao amen. Mivavaka isika tompo misaotra noho ny mofinaina nomenao sy milaza ny amin'i Jesosy tompo izay mahafantatra tsara ny toetra ny olona rehetra mandresy ny heritrretra manaiky tsy misy fipetra ny soratra masina ary miatrika samireri ny sarotra tompo mameraka manokana ny tokantranony aminao zahay hotarianao ka ianao no miara-manapaka sy mandindy aminay ary iorenany zany eny amony tsy ampasery amin'ny zavatra rehetra tompo tariro manandraikitra amin'ny fitsaboana ka nasitrahan'ireo marary mila ny vavakay izay peraka efeno ampelantananao ampirezinao koa ireo manamanjo anohananao koa ireo maresoikolona sy sahirana tsy njovanao ireo any ampigadrana hitahinao ny fiazakazanay sy ny asanay ary ny fikasanay ny fianarana satria ampimizara ao anay mantsy ny fahasoavanao izay inonay da io ny fiainanay tompo ka esa mahery ny fananao maso ny tompona ndraiky mpanjakana sy mivoaka malagasy hitidina aminao Jesosy Kristy fianao ny mpamonjy anay ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra sy efa nitahanay
ikanampianatra nay nivavaka manao hoe raha na eo izay ny an-danitra ao masiny anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao etsy an-tany ho tahaky ny an-danitra mihona an'io izy anina sahaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izay fotoana riavina mitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra alohan'ny fanantenanany hameny fifaliana sy fiadana tanteraka anareo noho ny filoanareo mba hitomboanareo be dehibe ao aminareo ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.